Tontolon'ny fambolena indray kosa ary nanolotra fomba mahomby iray ahafahany ireo tantsapam-boly amin'ny tantana araka ny tokony ho izy ny teti-bola ny fianakaviana ny ministeran'ny fambolena amin'ny alalany ilay tetikasa paprize miendrika fiofanana moa fampiofanana mikasika an'izay fitsitsiana ny teti-bola fianakaviana izay izany fomba iray natolotra ny ministera izany. Vokatry ny tsy fahaizana amin'ny tatam-bola dia matetika mihoatra noho nisy teti-bola ny fandaniana raha-bola ho ana tatsapam-boly iray. Mety mamoaka volatra amin'ny 2 hetsy ariary ohatra ny mpamboly iray raha toa ka ny antsasak'izay ny teti-bola eo ampelantanany. Anafoanana izany indrindra ary dia nanolotra fitaovana ny ministera fambolena amin'ny alalan'ny tetikasa Papri vokatry ny fiara-miasa amin'ny fandaran'asa japonais JICA amin'ny alalan'ny horonan-tsary adisanina mpamadika. Miendrika fampiofanana mikasika ny fitsitsiana ny teti-bola ny fianakaviana ity fitaovana ity. Tombontsoa maro tokoa no azon'ireo tatsapam-boly aorian'izao fampiofanana izao. Dia natsapany tatsaha fa tsy nety ny zavatra nataony hatramin'izay ny fomba fitantanana ny volany dia mba nahalalala andro zareo any hoe ohatr'izao ka vola miditra amintsika ny tokony vola miditra amintsika dia atao mifanaraka amin'izay ny fandaniana fa ny tena vaingana eto dia ny fahatsapany zareo fotsiny fa tokony azo misimisy kokoa izy raha ohatra ka manaraka mahay mitantana an'ilay vola atao. Ny fanaovana an'ilay teti-bola fianakaviana koa zany nampihena ny firoborobana zany teo amin'ny olona satria matetika zany aminay rehefa tonga amin'ny fararano zao dia be da be zany ny zavatra andaniany vola ohatra ny fampisehoana na reny spectacle reny dia manao an'ilay teti-bola fianakaviana nefany hita ty aloha zany hoe mbola reto daholo kay mbola andaniana vola ao ny fiasana ny tany ny fanetsana dia lasa miteraka fiemorana zany zay amin'ny tatsaha eo amin'ilay firobarobana zany na fanaovana fandanindaniana foana. Araka ny fijoroana vavolombelona nataon'ireo tompon'andraikitra reto dia nahafahana mpamboly iray nitahiry volatra amina 5 alina sy 2 hetsy ariary ny fampiofanana raha toa ka 2 hetsy ariary ny teti-bola teo ampelantanany. Nahafahana nampitombo avy 2 heny ny vokatra ihany koa ny teknika fampiofanana. Nahazo ny vokatra 5 taonina isaky ny hektara raha toa ka 25 taonina izany teo aloha.